Zanda Persson Rosina, catégorie 45 kg, vice-champion du monde en haltérophilie. Dika ho zavatra ngeza be eo amin'ny fiainako mihitsy le izy. Tena hoe tsapako ohatrany hoe tsapako niova be mihitsy zany ny fiainako hoe za ihany no mahatsapa an'le izy hoe niova satria zavatra tena fanirian'ny atleta rehetrarehetra zany hoe ahazo médaille, hiakatra podium amin'ny championnat du monde zany. Tsapako hoe nisy vokatra ihany le ezaka nataoko hatramin'izay. Vao miala aty Madagasikara dia efa midobodoboka foana ho foy hoe anahoana indray ty satria efa nanao ihany tao alohan'iny raikitra amin'izay le compétition dia rehefa raikitra amin'izay dia manomboka manao échauffement dia mijerijery adversaire dia le adversaire koa mijerijery dia matahotra ohatrany hoe mifampatahotra ihany zany izay dia ohatrany hoe mitovitovy ihany ny zavatra nataonay fa izy fotsiny nanindry 1 kilo mo le zavatra vitako tany koa zavatra mbola tsy nataoko mihitsy na tamin'ny entraînement arany nefa vitako azy tany satria ohatrany hoe niainga be ohatrany hoe nisy ezaka be zany tao anatiko hoe tsy maintsy vitako ty satria nofinofiko ny ahazo médaille mondiale zany. Zavatra mbola tsy nataoko tamin'ny compétition le izy dia vitako teo dia sady nouveau record d'Afrique. Médaille netreretika hoe farany ambony zany championnat d'Afrique zany ka rehefa tena niditra tao anatin'ilay izy dia mbola misy ny mondial, misy ny olympique dia teo amin'ny 5 taona teo amin'izay no hoe 5 taona nanaovana zany teo vao nieritreritra hoe tsy maintsy ho médaille mondial amin'izay azy zay zany nitanjoko aloha dia avy eo amin'izay moa iny izy iny tanteraka dia nandeha efa nanao indroa dia tsy tafavoaka mihitsy fa tamin'ny voalohany mba efa tsaratsara. Dia nanao indray ny 2021 ngambany izy iny sa 2022 nanao dia tsy tany lisitra mihitsy fa nanao 0 dia tamin'ity 2023 ty amin'izay niezaka mafy mihitsy ny tena hoe nataoko ohatrany hoe fiakarana mihitsy zany le 2022 hoe nanaovako 0 tamin'ny compétition dia médaille amin'izay avy eo. Aie tena kivy tanteraka mihitsy aloha tamin'le 2022 io ny tena nakivy anandrina satria mbola nanao compétition mbola tsy nanao an'izany hoe 0 zany tonga dia hoe tsy navita ninina mihitsy fa tamin'ny 2022 dia kivy dia niteny hoe ohatrany tsy te hanao intsony ho azaka aleo tonga dia ajanoko any. Ny secret an'le réussite moa zany ao anatiny daholo ny fiaretana indrindrandrindra. Tena hoe mila miaritra foana ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra satria zany championne zany tsy ho azonao indray andro zany na hoe anatin'ny volana na taona fa fotoana lava be mihitsy. Mila miaritra ianao voalohany indrindra ao anatin'izay misy tsy maintsy blessé ianao dia eo koa rehefa blessé tsapan'ny atleta rehetra zany fa tonga dia hoe kivy tsy teanao ninina mihitsy rehefa blessé nefany ao anatiny mihitsy ny tena ahitanao an'ilay izy hoe mafy ianao na hoe mavita anazy ohatr'izay. Dia faharoan'izay ny fanarahanao ny tenin'ny coach anao koa mila discipliné tsara zany ianao satria raha vao tsy manaraka ny tenin'ny coach anao ianao mety hoe hanao zavatra tsy mety dia ohatr'izay. Dia fanampian'ny olona rehetra, fanampian'ny président fédération anay ny tena hitako nampiezaka be anahy. Izay koa aloha ny secret voalohany indrindrany satria izy tena hoe tsy miala aminay zany mihitsy fa eo foana izy. Dia fanampian'ny manodidina, ny fianakaviana, ny vady, zany mbola izy daholo. Ny tanjony aloha mbola tsy hijanona aloha amin'izao satria mbola misy Jeux olympiques dia eo mihitsy zao le tanjoko amin'izao. Manomboka ho nofinofy amin'izay koa le hoe ho médaille olympique fa mbola mila miady mafy satria tsy vita mora zany médaille olympique zany.